ka ataontsika miavaka amin'ny fankalazana rehetra ary iarahana nimpo amin'ny malagasy rehetra maneran'anonosy. Izany fankalazana zany moa dia iaratsika nalala fa nitapahana teo amin'ny firan-kevitry ny ministra zay nitarina ny moatoa filohan'ny republikan'ny Madagasikara ary napetraka ny sy natolotra tao ary nazona fankatoavana ny logo misy an'izany fankalazana zany sy ny tara-kevitra koa ny marika fahatsiarovana zany fankalazana zany dia io tazantsika io zay misy ny soratra ery ambony hoe Madagasikara dia miaraka ambany ny fitaovan-tanindrazana mitarika famosona io zany no tara-kevitra ijorotsika ny amin'ny fankalazanany fadimy ambin'ny folo taona ny niverenany fahaleovan-tenany Madagasikara sy ny nijoroany filohan-tany dia eo ny hetsika ary zavakanto sy kulturaly zay misy manerana ny distrika rehetra samy manana ny fiazy ny tsirairay ao anatin'izay hetsika zay fa ny eto andrenivohitra dia misy ny fampiratiana ny sary sy ny tantara ny firenentsika tao anatin'izay na fahazoanan'izay fahaleovan-ten'izay ary eo andany koa ny tantara sy ny sary mampiofena tsy mametraka ny fijoroany folohan-da. Eo koa ny hetsika ara-panatanjahantena zay ahitana ny aiady volonandreo manao aiady mba anehoana ny fivoaran'izy ireo sy ny fandraisan-davin'izy ireo am'izany fankalazana izany. Ary misy ny kerimesy ny folohan-daza atao eto amin'ny kianjan'ny Baria zay anehoana sy ankalazana amin'ny folohan-tsika zany joroany folohan-da zany amin'ity moa zany hoe ny folohan-da rehetra no mitondra ny anarana fa fanapetraka misy fa iraisan'ny hery ny fiarovana sy filaminana miaraka ny hetsika zay atao amin'ny taon'ity. Ny afomanga lehibe zay manerana ny distrika rehetra miavaka manokana neto andrenivohitra satria araky ny fanlazainy andrematoa filohan'ny republika Madagasikara omben'indeny dia ho atao eny amin'ny laky arivo zany afomanga lehibe zany anehoana ny fiavahany fahadimy ambin'ny folo taona iverenany fankalazanany fahaleovan-tenany Madagasikara. Ary fahaenina amby roapolo jona dia ny matso lehibe zay andraisan'ireo hery fiarovana sy filaminana ary ireo hery velona anjara zay atao any amin'ny distrika rehetrarehetra manerana ny andosy no anaovana azy. Neto andrenivohitra dia eto amin'ny kianjan'ny Baria no anaovana an'izany matso lehibe zany. Araka ny voalazanareo matoa minisitra amin'ny fahateo dia isan'ny fepetra isiny ny fankalazana ny visiny ny filaminana manerana ny Madagasikara. Ny mpitandro filaminana rehetra dia hoetsehana daholo ny aloha mandritra ary aoriana ny fankalazana ny fety eo. Ny isanao tsy omeny satria lafany tsy tadetsika izay fa ny azo tenenina dia mihetsika daholo ny mpitandro filaminana rehetra manerana ny Madagasikara.